ela no anarako 17 taona zao ary misy fanahy tantara amiko ny tantarany. Nanomboka ny teny masy miangaly rehefa natahotra no alana sy tiana ao anatiko izy. Araka nefa fantatrareo dia masy miangaly no anarako. Tamin'ny taloha efa ela be dia mpanjaka teto Marintona ny dadako. Anisan'ny fokomerina nitsoaka avy amin'ny vakin'akaratra ny teo ambany fiadidiny indraiko. Noho ny antony maro sy antony iray lehibe momba na faminaniana ny taona mpamosavy tany amina faritra vakin'akaratra dia tsy maintsy nisaraka i dada sy ny zokony izay mpanjaka tamin'izany. Nisy anefa ireo izay nahita fa olona tena endry ary mahay mitondra i dada ka nisafidy ny anaraka azy. Tamin'izay dia nataon'ireo mpanaradia azy ho mpanjaka i dada satria moa izy zanaka mpanjaka ary zandrina mpanjaka raha teo. Tany amin'ny faritra vakin'akaratra teo ambany fitondran'ny mpanjaka Ramahery ilay zokony raiko dia nisy mpamosavy izay tena fantatry ny olona rehetra fa tena nahay ary nanana hery manokana. Satria raha nisy fahavalo tady hanafika dia tenenina fotsiny ilay mpamosavy dia tsy tonga ao amin'ilay tanàna ny mpanafika. Indray andro ary nilaza ity mpamosavy fa irafara hery dadako dia niteraka zazavavy roa ary ny iray amin'ireo dia hitarika amin'ny faharavan'ny fanjakany Ramahery. Tezitra be Ramahery na en'izany faminaniana izany. Nandresy lahatra aina anefa dada fa tsy marina izany satria na dia mifamofa amina vehivavy ary mbola tsy nataony tamin'izany. Ary efa betsaka loatra ny zavatra marina nolazain'ity mpamosavy ity ka noraisiny Ramahery daholo izay nolazainy. Natahotra izy noho izany. Na tiany ary ity zandriny dia namoaka dity izy fa ho vonoiny i Rafarahery. Maro nefa ireo izay niaro an'i Rafarahery noho ny fahendreny hatr'izay sy ny fahaizany manome torohevitra nampandroso ny fanjakana nentin'i Ramahery. Ka dia nisy ireo vonona niady. Niteny nefa i Rafarahery fa tsy ady amin'ny raha lanina oviana. Enina dia mifofo ny aina ary ty farany ka dia nisafidy nitsoaka izy miaraka amin'ireo mpanaradia azy. Dia tonga teto izy ireo ary natsoina izy ireo hoe Marintona ity tanàna ity. Efa nolazaiko teo hoe nataon'izy ireo mpanjaka i dada ary tena nandroso be tokoa Marintona tamin'izany. Tsy mbola nakafady mihitsy anefa dada na efa ela nitondrana noho izany fahatahorany ny faminaniany mpamosavy tamin'izany. Kanefa rehefa nandeha ny fotoana dia mahery moa ny fitiavana ka nisy tovovavy iray izay zanaky ny Andriana namany Rafarahery tena matoky. Latsapaka tamin'ny dada nitovy ary tena mifandraika ny tady Dokanga satria na io vehivavy koa ary dia dia azo fatratra. Naroso ary ny raharaha fa hanambady ny mpanjaka. Ivady Rafarahery sy masy ilay tovovavy kely. Fety be tamin'izany ary dia nitony fanjakany Rafarahery. Ary dia nandroso foana i Marintona teo ambanina mpanjaka sy mpanjaka vavy tsara fanahy sy mpiato koa. Nilatsaka ary ny vaovao indray andro fa bevoka hono ny mpanjaka vavy. Faly ny olona teto Marintona satria andray mpandimby amin'izay. Efa nandeha ela be moa ny fotoana ka tsisy nahatsiaro ny faminaniana tamin'izany intsony. Teraka ary ny mpanjaka vavy ary akory ny hafalian'ny olona fa ka manaroa vavy ilay zaza. Na tena nandanja tokoa ary ny lehilahy tamin'izany dia hafaly aina nefa ny vahoaka fa kambana ilay zaza. Ary tsy teraka andro alakosy arak'izay nolazain'ny mpamosavy. Avadoza raha natahotra Rafarahery dia nifaly izy tamin'izay andro izay. Enkinky foana ihany izay mpanjaka taloha teto izay fa tsy dia haiko amin'ny Atsipriany loatra. Dia toa izy hoe dia niteraka kambana izy ireo aho. Ny zokony natsoina izy ireo Masinoro ary ny zandriny Masy Miangaly. Ianao ve zanak'ilay mpanjaka tamin'izany? Isao ny zandriny. Nifankatia izay roa vavy ary tena nifandray am-po. Hitako anefa fa i Masinoro dia manana saina vava indraindray. Tambola kely izy dia tsara fanahy fa raha vao misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sainy dia mivadoka tampoka izany izy. Izao moa dia manaiky azy foana satria izao zandry ary tiako ny zokiko. Niezaka foana nanao izay tiany rehetra ary natao imasony dada sy niny ary dia imason'oro no nanana ny lanjany kokoa na samy tiany ary izahay. Nandeha ny fotoana tento Marintona ary ny alehibe izahay. Rehefa tonga amin'ny fotoana vorosaina tsara izahay dia nanomboka nandidy teo amin'ny fanjakany i Masinoro. Raha misy zavatra tiana atao ohatra ka be koa ny dada ka tsy mety dia tezitra be izy. Rehefa manamotamy anefa dada dia ataony ihany ilay izy. Izao tsy mba nanao tahaka izany
fa tsapako adidy be zany resaka fitondrana vahoaka izany ka dia nijanona tamin'ny toerako indray andro any koa raha maty dada sy neny dia i Masinoro ny hitondra fa tsy izao mihitsy dia nanao arak'izay natao foana i Masinoro. Indray andro anefa niteny tamin'ny dada izy fa misy lehilahy izany tiany ary maniry ny hanambady azy. Ity lehilahy ity nefa anisan'ireo olona tsy ao anatin'ny toerana ambony fa ireny zanak'olona tsotra ireny. Azonareo ny tiako tenenina na dia tiany dada ary Masinoro dia tsy nanaiky izy satria ny andriana rehetra teto dia mitaky an'izany hoe zanaka mpanjaka tsy maintsy manambady andriana daholo. Efa fomba hatrany amin'ny fitondran-dramahery moa izany ka nanaraka daholo fotsiny ny olona. Nalahelo i Masinoro satria ito lehilahy ito no anisany mba nampiova azy tamin'ny toetrany ary tena olona tiany tokoa. Nifankatia izy ireo. Rehefa miresaka amiko moa izy dia nolazaiko fotsiny fa manahirana hoy aho tia resaka zanaka mpanjaka ity fa tsy afaka manao izay tiantsika isika. Izay ny lalàna. Raha maniry nitondra indrindra androany dia tsy maintsy andriana no laindrivady hoy aho taminy. Tsy tamin'izany intsony anefa ny sain'i Masinoro satria vonona ny anao izay rehetra iarahana amin'ity lehilahy ity izy. Indray andro izy nanapa-kevitra fa hitsoaka miaraka amin'io lehilahy io ary noteneny anahy izany. Namboatra entana kely izy ireo fa hoe hitsoaka ny arivo any hony hanao ny fiainan'izy ireo. Natahotra ny bedin'ny dada nefa sao mahalala ihany kanefa tsy miteny. Natahotra koa angamba fa raha tena tsy hita tokoa misy amin'ny Masinoro ka izao ve nitondra marintona. Nolazaiko any dada fa nitsoaka Masinoro ka teo ny eo ihany dia nisy nanaka ny zareo. Izany paiko izany dia avy amin'ny dada. Tsy nanaiky anefa i Masinoro sy ilay lehilahy ka dia niady tamin'ny miaramila ny mpanjaka teo ary tao anatin'izany dia maty ilay lehilahy ary Masinoro nentina no tao an-tanàna. Tomany, alahelo ary ankiviana nanaraka an'izany tao am-po Masinoro. Tezitra tamin'ny dada izy ary tezitra tamin'ny koa. Tsy nisy nahafaly azy izay telo ary dia tezitra foana izy. Mitomany an'ilay lehilahy rehefa amin'ny alina. Nahatsiaro diso aho ary niezaka mifona taminy satria raha tsy nolazaiko any dada tokoa izany dia tsy maty ilay olon-tiany. Tsy nirarahiana nefa ny fifonako fa tsy niresahany mihitsy aho. Ary indray andro izy nandehandeha tany anaty ala tany fa hoe haka rivotra hono. Noho niverina avy any izy dia niteny fa nisy nanafika izy ary maty ilay miaramila ny ambony azy fa izy tafatsoaka. Fantatra nefa fa tao aorian'izay andro izay dia tena lasa olona hafa izy. Mangatsiaka, tsy dia tia mitsika ary tahaka ireny olona manomana zavatra ireny. Izao izay efa faly hoe tsy nanao ilay toetrany taloha intsony izy kanefa miverina indray izany tao aorian'ny fiverenany tany anatin'ilay ala. Nanomboka ihany koa niresaka amin'ilay faminaniana amin'izay i dada sy neny. Tena manomboka miasa raha matony saiko momba ny Masinoro a. Sao mariny ihany no lazain'ilay mpamosavy iny. Tsy misy an'izany re a fa tsisy ratra tsy adinony fotoana izany. Marary aloha Masinoro izao fa misindo eo ihany io e. Mivavaka mafamizana ara mba tsy ho izany. Eny e, fa hiazaka iresaka amin'ny Masinoro foana raha pitso. Fa tena niova be mihitsy izy iny tatoato raha matoa e. Mandalo re ira farahery a, aza miasa saina amin'izany ianao. Tsy nandalo anefa ilay izy fa nanomana fanonganana ny dada i Masinoro. Nisy ireo olona vitsivitsy izay tsy tiany dada rehefa nandeha ny fotoana ary tsy hay hoe nataony ahoana. Fa dia vita no nitarika an'ireny ikomy any dada. Eny koa izy rehefa amin'ny alina mingongonona miteny tsy fantatra. Niroso ary ny fanonganana ka tao anatin'izay dia vita Masinoro namono any dada. Tao anatin'ny tahotra dia tsy maintsy nataony andriana mpanjaka Masinoro. Nalahelo izay sy neny kanefa tsisy zavatra azony atao amin'izany fa dia niafinafina teny fotsiny izay nanaraka ambokiny fitondran'ny Masinoro. Betsaka nefa ireo tsy mety nataony. Maro ireo olona mifinoany ary vao misy manao tsy mety kely dia finoany. Nilalaody koa izy arak'izany. Fa rehefa naheno ny mpanjaka Ramahery fa maty dada dia niezaka namono amin'ny Masinoro fa vao teny an-dalana nefa ireo miaramila teny latsahan'ny faratra. Na ilay mpamosavy ny Ramahery ary tsy navidy ninona. Tsy haiko ny nangina teo anoloan'izany fa araka ny faminanian'ny mpamosavy dia marina ilay izy satria Masinoro ilay zaza nandravan'ny fitondran'ny Ramahery ka dia nitafihan'ny Masinoro ny tany ka novonoina tahaka izany koa Ramahery. Tao anatin'izany nefa ny nanainga azy hoany dia nisaika namono Ramahery andra farahery tamin'izany. Ity irain'izay izy ihany namono azy
Nanaraka izany rehetra izany moa dia tsy nazaka ny onjany zavatra antranginy eny. Izay efa marary fo dia maty koa izy. Izao sy Masonoro rery sisany teo. Ary indray andro aho, raha manao izay fataoko iny andeha tsena, dia nahita ramatoa iray. Nilazay izy fa izao no tsara mitondra marintona fa tsy Masonoro izany. Nomeny ahy ity moary ity. Io izy io hitanareo io, ary tsy niraisiko ilay izy fa nanaraka foana. Ianareo ny toyny fa ny mahasamihafa azy fotsiny dia izao tsy nisy fanahy tao anatiko tahaka ny aniry ela, fa lasa nanana hery nitondra anahy. Ka tao anatin'izany dia hitako fa tena mijaly marina ny vahoaka teto marintona, fa fatahorana ny nanarahany amin'ny Masonoro. Raha nilaza azy nefa fa ajany ny ataony dia tsy nety izy. Niezaka nampatsiaro azy izany resaka fitiavana izany fa tsy nety mihitsy izy, ary tsy niova. Hitako izy indray andro namonjy zazakely iray izay nangalatra mofo tao an-trano. Novonoiny ilay zaza noho izany. Ilay zaza izay nangalatra fanoana fotsiny. Nalahelo aho, ary rehefa nandinika dia tsy zoko intsony ity ataony laoka ity, fa olona iray izay tena ratsy saina, ary dia voly mihitsy angamba. Nanapa-kevitra aho fa hanajanona azy. Dia niady izahay indray alina, ary tsy niantso miara-mila akory izy hiaro azy, satria natokony heriny. Dia resiko izy tao anatin'izany, noho ny tsy fahafantarany fa nanana hery avy amin'ilay moarany men'ilay ramatoa tsy fantatro aho. Rehefa maty izy, dia nivazavaza fa tsy tahako ny olona rehetra intsony. Hovonoiny aho sy izay olona rehetra eto marintona. Mazava amiko amin'izay ny tanjon'ny Artura ilay nitantarainy Irela. Dia ahoana nefa ianao ary mampijaly ny namako fotsiny nataonao? Raha najanona ny Artura ianao dia tokony mifanampy sika fa tsy ampijalianao izy. Ka tsy maintsy mandalo amin'izay amin'ny voalohany, fa tsy ho atsy Irela indray no mitondra fa tsy izao intsony. Mbola vao manomboka mifandray anefa na anay e. Avelao aloha Irela ivoaka ny taniako ny heviny. Henoko daholo ilay tantara rehetra teo, gaga ihany aho amin'izany rehetra izany. Dia mbola misy mazava-be be ihany. Raha miverina tokoa Masonoro dia hijaly marintona. Tena izay koa ny tato an-tsaiko. Tsy maintsy ataontsika izany izay tsy ahavitany Artura an'izany. Avelao aho hiady amin'ny rahavaviko indray. Tsy ianareo ny zava-bitany, fa hijaly ny ololeto raha tena miverina tokoa Masonoro. Mbola ilanareo anahy izany. Mifanampy sika, fa rehefa vita izay dia ho hita indray ny toyany, dia avelao koa hitondra vatantsika indrindray fa tsy ianao foana. Mandra-pahaizandry mitondra ilay hery, dia tsy maintsy izao aloha no mitondra, fa rehefa ao aorianan'izay, endry ihany. Raikitra izany e, arindana izany ry mandro aloha Irela, maimbo be. Satria tsisy ratsy tokoa ny tanjony, ary tahaka izany koa ny tsapany lisy teo alohako. Tapaka teo ary ny hevitra Esilina fa hanajanona ny planin'ny Artura izahay, satria raha ny fitantaran'ny Masimiangaly dia tena afo be neto marintona raha tonga eto Amalifaty tokoa i Masonoro.